Ny filohan'ny tetezami tahandro ny irina rajo ilainy koa moa dia maneho ny fiara-miory indrindra ho an'ireo fianakaviany izay niarambona tao anatin'izay tranga nalozam-pifamoivozana teny amin'ny fokotany nakadin-dramamy izay ny makasika ny tranga indry fa ny makasika ny tontolo politika kosa indray ary dia ny birao misahana ny fifandraisana eo anivon'ny Sadc eto Antananarivo dia namoaka fanambarana makasika ilay fivoriana izay tanterahana ny Tanzanie ny andindiny makasika io fivoriana io ary nandao rahantsika eto anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Ny 7 sy ny 8 Desambra ho avy izao no anatanterahana ny fionana tampony Sadc araka ny fanambarana izay navoaka amin'ny birao misahana ny fifandraisana eo anivon'ny Sadc eto Antananarivo. Anisan'ny hodiniana ao anatin'ity fionana ity ny momba ny fivoaran'ny raharaha politika sy fandriampahalemana eto Madagasikara any amin'ny Repoblikan'ny Congo RDC ary ny zava-misy any Zimbabwe. Ny fionana tampon-pitondra sy ny gouvernement teo anivon'ny Sadc dia ny alohavan'ny fivoriana eo amin'ny tompona andraikitra misahana fandriampahalemana eo anivon'ny Troika sy ny fivorian'ny minisitra misahana fandriampahalemana sy ministra ny raharaham-bahiny ny 5 sy 9 Desambra 2024. Nosiritan'ny teo anivon'ny birao misahana fifandraisana eo anivon'ny Sadc fa ampitaina amin'ny herivelona rehetra eto amin'ny firenena, ny olom-pirenena ary ny vondrona iraisam-pirenena ny fehi-kevitra izay ivoaka amin'ny fivoriana io. Miantso ihany koa ny fandraisana andraikitry ny fiarahamonim-pirenena, ny vahoaka amin'ny fitadiavana vahaolana ivoahana amin'ny krizy sy ny fiverenan'ny firenena amin'ny rafitra manaraka ny fandriampahalemana ny Sadc.